Natranay manantona anao amin'ny mampampianatra anao. Maro ny zavatra tsy hainay, ny miatrika, ny miaina, ny manatanteraka. Ary izany mahatonga anay amin'ny etaeta vaovao, amin'ny firetana maraina indray. Tonga eto amin'ity toerana izay manome voninahitra anao tokoa. Misaotra ny amin'ny fiaina tokantrano tsirairay avy, misaotra ny tokantrano izay rehetra manaraka ny amin'ny Facebook sy YouTube. Da io zao fotoana zao tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety ary dia mahazoa izay noman'ny tompo ho anao manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Androantsika dia hijery loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe tokantrano miaina finoana. Afaka averinao ve zay azafady? Tokantrano miaina finoana. Atombokantsika eo amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 ny 9:7. Mino fa isy fanairana indray andro amin'ny maraina atonga antsika tsy handeha fotsiny ampahazarana. Tsy hoe tonga eto ianao dia pino ny fiantsonanao. Tsy voatery. Ho hitantsika rehefa avy eo fa mety tonga eto ianao fa mety tsy mino mihitsy. Azontsika ve zany resahana zany? Dia nefa ny fanatonana an'Andriamanitra tsy maintsy amin'ny finoana. Ny fanotronana mihoatra noho ny finoana. Fa ny zavatra resantsika androany aloha eo amin'ilay finoana mialoha amin'ny fanotronana. Inona ary zany resahan'ilay pasteur io zany? Raha manantena fanotronana ianao hoe mihoatra noho ny finoana, minimum zany mila mitondra finoana aloha ianao satria ho ataon'ilay mihoatra. Fa tsy hoe tonga eto zany tsika dia sady tsisy finoana no hoe fanotronana. Dia hojerevantsika izay atomboko amin'ny Korintiana voalohany toko 10:10 ny 9:7 15:34 vetivety tena akaikinao manan-javatra ho anao Andriamanitra andro amin'ny maraina hoe te hanampy anao izy hoe raha voniny ianao Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, mifoaza tsara ary aza manota. Mifoaza tsara ary aza manota. Ny fiainam-pifoazana dia fiainana lavitra ny fahotana. Ny fiainam-pifoazana tsy hoe karazana fisehoana ivelany tsy te hikambana amin'ny daholo be. Possible ianao eo amin'izao tontolo izao fa tsy manota. Afaka manatrika fetim-pianakaviana ianao fa tsy manota. Afaka ny miasa ao anatina orinasa anankiray ianao izay mety ianao rery manana an' Jesosy fa tsy manota ianao. Olon'ny fifoazana ianao zany. Ny fifoazam-panahy dia tsy faritana amina karazana gadokira. Hoe misy karazana hira toa ay fifoazana zany, zany mbola mila arenina sy ahitsy. Mpihira tsy manota no atao fifoazana. Resaka hira nresantsika zany. Ry zareo reny fifoazana, ny amantarana hoe fifoazana zareo dia hita amin'ny akanjony. Tsy amin'ny akanjony fifoazana. Eny tokoa mety ho azo faritana hoe misy fiainam-pahamasinana tarafiny eo amin'ilay fiakanjona. Fa mialohan'iny zavatra hitantsika ety ivelany iny dia zavatra any anaty ny fifoazam-panahy. Voalaza eto mazava tsara hoe mifoaza tsara aza manota. Tena akaikinao mifoaza tsara hoe aza manota hoe. Zany hoe misy zany ny mifo ary nisy ny mifo tsara. Azontsika dia ilay fifoazana tsara zany mitondra fahatsapatena ao anatin'ny olona tsy anota. Tahaka ny ahoana no ifandraisan'izay teny fampidiran'izay sy ny loha hevitra no tompo antsika androany hoe tokantrano inona moa izy tao? Manaraka tsara tao. Tokantrano miaina amin'ny finoana. Romanina 14:23 ny anaran'i Jesosy,
fa zay mianahana dia meloka raha omana satria tsy avy amin'ny finoana izany fa ota zay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Ny zavatra ho resantsika eto tsy le fahotana efa fantatrao tahaka ny hoe mijangajanga, mangalatra, mamono olona, fa anisany fahotana anankiray anairan'ny Paoly apôstôly ary nosoratany tato amin'ity epistily ity dia ozy izy hoe raha vao tsy avy amin'ny finoana dia efa fahotana zay. Ohatra miresaka ny eo tokantrano dia miteny anao hoe ataovy sérieux manota zany ianao. Tsotra be le tokantrano miaina amin'ny finoana tsy hitako Kevin tako n'le ho avy amin'ny fotoana tsisy pilier ny centre-tsika ka amen. Ao an-trano zany vao fampiretsaka fotsiny hoe mpivady na mpianaka na mpiray-tampo vao manao remarque fotsiny anankiray ataovy sérieux manota sady izy zany tsy mana-po hoe efa manao efa miaina péché izy io satria raha vao tsy amin'ny finoana ozy izy dia efa ota. Tsy mampaninina aleo ary mora mino dia aveo memezan'ny olona enao ty mora fitahana tsy maninina. Fa le anankiray zany sady mpamitaka no pakafanahy tsy haiko azontsika ve zany dia aleo miaina pahatsorana hoe zay milatsaka eo dia miverena amin'le toe-jaza mora mino. Ny zaza zao vao tenena fotsiny hoe ino misy elefanta mavokely manidina dia miazakazaka izy makeny varavarankely hijery fa ianao io tsy azakazaka zany satria maninona tsy misy zany. Izy mitenao fa tsy misy zany. Mihaino ve tsika satria tsy nahita ianao dia ozany hoe tsy mino fa nga moa zay hitanao ihany moa no misy zay ny mahatsara ny fiverenana amin'ny toetra. Tsy mampaninina aleo miazakazaka dia mijery dia aveo mezan'ny olona hoe ianao ty tena ohatry ny zaza tsy olona zaro am-pahazazana ny toe-panahinao ahitanao an'Andriamanitra. Toy iziko ota zay rehetra tsy avy amin'ny finoana dikan'izay olana ny tsy finoana satria fahotana ny tsy finoana. Ary zay mahatonga ny Paoly milaza fa isan'ny zavatra resy ao anatin'ny fifohazam-panahy ny tsy finoana. Amen. Manomboka andro maraina roay tsy ho eo amin'ny tokantranonao sy ny fiaina tokantranonao sy ny fiaina mpiankonanao ny endrika tsy finoana na inona na inona. Teny ohatran'ny zanakao papa hivoaka rahariva tia ny ora hodiko tia ny ora elako aloha efa mody sady tia ny ora elako tia ny ora hodiko tia ny zavatra ataoko mino fa sy contrôle ihany. Ny contrôle tsy midika hoe tsy misy confiance fa ny contrôle midika hoe araha mahazo fotsiny ianao. Mihaino ve tsika fa mila mianatra tsika mino. Ny tsara manaraka ny zanany vavy ny dadany rehefa mandeha mivoaka ny trano le zanany vavy. Raha zanakalahy le mandeha dia miangavy an'izay mamao manatrika eto ndana babeo mihitsy izy trotroy aza velandeha rery zany. Fitiavana anie zany fitiavana zany. Salamo 78:19 naran'i Jesosy. Salamo 7:70. Mahita fa misy fanarenam-pinoana enjana be andro maraina ary maro amin'ny tokantrano izay maheno sy manatrika eto ny mahazo aina ny finoany amin'ity maray pampaherezana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny zanak'Israely dia nitenina nohatra n'Andriamanitra izy ka nanao hoe mahavelatra latabatra ty anevitra ve Andriamanitra. Io fotoana ny tenena ny zanak'Israely io dia rehefa nivoaka avy tany Egipta zareo no tantanan'Andriamanitra namakivaky ny ranomasina mena tonga somatsara tany amin'ny désert miandry ny taopona ny fotoana mahamety avy amin'Andriamanitra hidirana ny tany Kanana. Teo izy zareo hoe vitan'Andriamanitra ve ny mamelatra latabatra ho antsika aty amin'ny désert. Inona le fanontaniana? Raha Mosesy rery dia vitan'Andriamanitra manome sakafo a Mosesy mpanompony anie reny. Raha Mosesy ny ankohona ny zavatra misy heny mianaka fotsiny possible zany fa tsika anie 3 millions telo hetsy telo tapitrisa. Amin'ny fomba hoana koa vitan'Andriamanitra ve manome sakafo olona telo tapitrisa tampotampoka eo ny ray andro aloha mety mino fa iza koa ve dia firy andro ve toy Andriamanitra hoe 7 taona omeko manisa maraina nareo ankoatra ny sabotsy. Tena kekinao nataon'Andriamanitra ilay sa tsy nataony hoe dia valionao ihany nataony.
nanota ny zanak'Israely teto rehefa niteny tamin'Andriamanitra hoe vitanao ve zany. Ianao zany tsy tokony isan'le miteny an'izay intsony. Fanontaniana daladala ny anaran'izany. Nametraka an'izay karazana fanontaniana daladala zany zanak'Israely tany amin'ny dezera. Dia zareo no nilaza hoe vitan'Andriamanitra ve no mahavita mampisakafo antsika be dia be reto. Tsy hoe ndray andro ary tena sakafo tsara fa vitan'Andriamanitra le izy. Korintiana voalohany toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy, ary aoka tsy haka-fanany tompo. Ary aoka tsy haka-fanany tompo isika tahaka nankany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny menarana ireny. Izay endrika fakana fanany tompo izay no mitondra fahafatesana avy amin'ny menarana mamitaka amin'ny tsy finoana. Mamono zany ny tsy finoana raha mamelona ny finoana. Ary ny marina dia velon'ny finoana. Ny menarana dia mamitaka amin'ny tsy finoana. Ary rehefa voafitaka amin'ny tsy finoana ilay olona anankiray dia vonony avy eo. Ao ambadiky ny fitaka zany misy famonoana. Tandremo zany sao dia voafitaka ny menarana ianao fa misy tanjona ao ambadiky izay te hamono anao izy ao ambadiky ny tsy finoana. Tenenina akaikinao tsy mahazo mijanona ela be ao anatina tsy finoana zany ianao hoe. Tsy mampety anao eo hoe. Mialahy eo hoe. Amen. Ohatrany ahoana mety hoendrika isehon'ny tsy finoana ao an-trano. Mety tsy mintsony isika fa afaka hiova ny ankonantsika. Maritra be le izy. Verimberina be siklika. Zany foana koa isa maraina ve dia zany foana. Dia nefa raha izay tsy mintsony hoe afaka hiova izy. Nefijereo renao ty andro maraina, andro alarobia maraina, tonga hivavaka eny toroteny lava be tsisy hira. Raha 5-20 taona lasa ve zay nino ve hoe hoeto anao ve indray androany? Raha zaho zao tsy nietrehitra mihitsy hoeto zany. Dikan'izay possible ny fiovana. Raha possible ny fiovanao, possible ny fiovan'ny manodidina anao. Tsy mahaentehaka ao an'Andriamanitra tao mafy be. Ohatrany ahoana ny anehoantsika fa mino isika. Voalohany ny mino dia miteny. Fantatra fa ianao dia karazana olona discret, timide. Alléluia. Olona tsy dia be teny. Tsy maninona. Amin'ny andavanandro mpiainanao dia aza miteny. Fa raha resaka finoantsika dia mba mila miteny ianao. Satria ny zavatra teneninao no endrika isehon'ilay finoanao mba afahan'Andriamanitra mijoro milaza hoe tongava aminao arak'izay inonao ka ny teneninao. Jereo tsara fa rehefa nisy olona manantona an' Jesosy dia manontany Jesosy hoe inona ny tianao ho ataoko aminao, inona no irianao zao. Na dia Andriamanitra azy izy maminany mamantatra ny ao anatin'ny fon'ny olona hoe zao ny olona n'ilay olona ary zao ny tiany hitranga, dia miandry an'ilay vava latsaka avy eny ambavany olona io Andriamanitra mba ahafahany mikonfirme hoe tena zay tokoa no tiany hitranga. I Abrahama izay ray ny mino dia olona nahafeny zavatra no teneniny. Resaka vehivavy ny tsy voafehany fa ny vava ny voafehany. Maneo zany fa tsy parfait ireo patriarka ireo. Zay mahatonga n'Andriamanitra tsy miteny hoe zany Andriamanitra Abrahama. Fa izy zany Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, sy Andriamanitra Jakoba. Misy toetra tsara nampiavaka an'izy telo mirahalahy mianakireo fa tsy complet izy telo. Tokana ihany ny complet ahafahanao mitaratra hoe izy Andriamanitra Jesosy. Amen. Ny olona mino dia miteny. Io Abrahama io misy zavatra tsy voafehany, marina tokoa zany, fa anisan'ny zavatra tena voafehany, mamaritra ny maolo ny finoana azy dia izy tsy tafateniteny foana zay ohatry ny olona sasany. Fa na misy zavatra mitranga ary eo tafateny zavatra tsara foana izy. Dia iny no mitranga avy eo. Androany maraina, fehezo vavanao. Androany maraina, fehezo ny zavatra teneninao. Androany maraina, raha misy zavatra tsy tianao hitranga dia aza tenenina le izy. Manaova baiko moana na manorata fa miangavy aza tenenina le izy raha tsy tianao hitranga. Na misy manontany aza faly mamoaka ny ao am-ponao mavesatra fa hiteny ianao ka hitavy milatsaka iny teny avy eny ambavanao dia iny no hitranga. Zay ny tandremana be amin'ny finoana. Tenenina akaikinao, inona zao no teneninao vao maraina hoe? Za mahita fa niteny zavatra tsara ianao.
Raha sendra tsy tafateny zavatra tsara ianao dia ho rectifie antsika izay andro aman'iny dia hiteny zavatra tsara ianao. Genesis 12:20. Ozy izy moa i Abraham naran'i Jesosy. Sara andana makany amin'ny Farao. Natahotra izy io a. Dia izao no teneniny, masiny ianao minaran'i Jesosy, lazao fa hanabaviko ianao mba hasiany soa noho ny aminao ka ianao no amelomany ahy. Tsy dia tsara le fomba nampiasan'ny finoana. Fa amin'ny 15 ary Abrahama nasiany Farao soa noho ny amin'ny Sarai. Le niteneniny no nitranga. Tena kikinao, io teneninao io hoe na oela na oaingana hoe dia hitranga io hoe. Na tsara io hoe na tsara be io hoe. Amen. Dikan'izay tsy mahazo miteny zavatra negatif tsony ianao. Genesis 12:25 minaran'i Jesosy. Ary io Abrahama tamin'ny zatoviny mijanona eto amin'ny brika ianareo. Io fotoana io rehefa naniraka Andriamanitra nanambara hoe omeo atolory ho fanatitra ozy izy ny zanakao lahatokana, le nomeko anao. Dia nandeha Abrahama sa tsy nandeha? Tonga dia nandeha izy. Rehefa nandeha izy dia nanontany le mpanompo niaraka taminy hoe inona tokony ataonay. Dia iny valitenin'ny Abrahama. I Abrahama tsy mahafantatra inona zavatra hitranga. Izy tsy mahafantatra inona zavatra hiseho. Fa manana toky izy sy antoka ny anatin'ny fony avy amin'ny fifandraisany tsara amin'Andriamanitra, fa ny fitarihan'Andriamanitra sy zavatra mpanaovan'Andriamanitra dia tsara makany amin'ny tsara hatrany. Satria Andriamanitra mihitsy no tsara sady mpanao tsara. Misy fototra toetra ilay izy a. Naran'i Jesosy, mijanona teo amin'ny brikinareo, za sy ny zazalahy andeha kery amin'ny tendrombohitra ry, hivavaka izay dia hiverina. Tsy fantana hoe inona ny hitranga ao rehefa ho avy izy ka hanolotra ny Isaka. Nino izy? Fa rehefa ho atolotra Isaka dia ny Andriamanitra mamela azy. Fa mahafinaritra be le teniny, le valiteniny mihitsy hoe ho any izay mianaka dia hiverina izay mianaka. Izy tsy niteny hoe ho any izay mianaka dia hiteo. Tena kaikinao, inona foana ty hiteo ty hoe? Tsy tokony hamaly ianao hoe hiteo fa tokony tonga dia faritanao mihitsy hoe hiverina. Ety Abrahama maneho ny finoany. Andeha izay mianaka fa hiverina izay mianaka. Tonga dia coché amen. Rehefa jerevantsika ny fiafarany Genesis 2:20 niverina sa tsy niverina izy mianaka? Niverina izy mianaka miaraka amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Genesis 2:20 17 naran'i Jesosy. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama dadany ka nanao hoe rikako eo. Dia hoy Abrahama, ity aho anaka. Mba miresaotra zany amin'ny zanakao ohatrany. Ngava zanakao dia miteny kako eo. Dia mba mamaly ianao hoe ity anaka. Zany no fomba firesaky ny olona tamin'ny taloha zany. Dia raha iny Jesosy. Isaorana niny ny Andriamanitra ny fideny zareo miarahaba ny kaky rehetra izay manatrika eto zany tahiny ianao. Amen. Rikako eo. Dia hoy izy ity aho anaka. Ary io Isaka. Tia ny afo tia ny kitay fa aiza le ondry atao fanatitra dorana. Jereo valiten'ny Abrahama, anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana. Inona no tranga? Andriamanitra tokoa ny tonga avy any nanome an'le ondry lahy voasaringotra tamin'ny tsilo ny lohany izay tandindon'i Jesosy ho solo ny fanatitra takina mba hanafaka ny fahotany izao tontolo izao, satria izao tontolo izao tsy afaka hanome zavatra madio. Mihaino ve tsika e? Dia iny le satroka tsilo ny aretan'i Jesosy naneson'ny Romanina azy ho mpanjaka. Misy zavatra concorde, misy parallelisme efa vita hatramin'ny voalohany. Dia zareo hoe na ny valiten'ny Abrahama ary dia ohatrany hoe voalanjalanja. Androany maraina mahaiza mandanjalanja. Zay mahatonga anao tsy tokony ho diso lanja rehefa mivarotra. Satria Andriamanitra miteny hoy izy halako izy ninona? Mizana mandainga sy ny vaty samihafa. Inona le mizana mandainga? Kitihana zany le izy dia modeo ray kilao fa ray kilao latsaka. Modeo mivarotra trondro fa glaçon betsaka. Tsy marina ane zany e. Tsy marina zany. Mahaiza mandanjalanja. Na dia hatrany amin'ny minitra faran'izay kely sy bitika farany ary dia zareo fomba famaliny i Abrahama sy fomba fiteniny. Mantany Isaka. Aiza ozy izy le ho atao fanatitra. Tsy hoe ny teo dia to dia niboraka tamin'ny ranomasy Abrahama. Elalesy le ho atolotra dia tsy fantatra izay farany izy ity. Tenenina akaikinao misy zavatra mila fehezonao hoe taona amin'ny fahamatorana ty taona ity hoe
fehezo ny teninao e. Amen. Ary rehefa andeha hanolotra ny Isaka i Abrahama dia niseho Andriamanitra ny teny hoe aza mikitika an'io zazo io izy a fa za no mahita zay ondry ho atao fanatitra arak'le teny mpinoana ny tenen'ny Abrahama. Matio 7:29 mbola misy fofopofona Pasika sika mandraka androany. Amen. Androany mantsika mercredi de Pâques. Amen. Ozy le anjely naran Jesosy tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay nolazainy. Jesosy nitsangana satria efa niteneny meloa fa hitsangana. Mitenena zavatra tsara ianao amin'ny rapitsonao. Amen. Avereny hoe ny mino dia miteny. Tsara zany feno tsodrano ny tokantranonao feno teny tsara, feno teny mamy, feno tenin'Andriamanitra. Ny résurrection izay nycélébrentsika vao farany teo taoriana naneken'i Jesosy ho faty teo amin'ny toerantsika na dia tsy mety maty azy izy dia efa noteneniny mialoha. Rehefa andeha hanangana ny Lazarosy izy dia niteneniny mialoha koa. Jaona 11:23 hitsangana ny adahanao. Lazarosy anie mbola ao anaty fasana. Dia avy eo mbola no amaivaniny koa le heverina fahasarotana matory izy fa tsy maty. Azonareo le zavatra afaky ny ampiasanao ny vavanao. Zay mahatonga Jesosy miteny za ozy izy namenareo vava sy saina zay tsy ho azony favalinareo valiana na resena. Aza mijerijery nefa mamay be dia sady asiana verset biblika ny midina maka. Nanome vava vaovao antsika Andriamanitra ary io vava io dia tsy natao ampiasaina arak'izay tiantsika fa natao ampiasaina hanome voninahitra n'Andriamanitra sy hankalazantsika n'Andriamanitra amin'ny zavatra tsara. Samuel voalohany 7:9-40 zavatra nytenen'i Davida naran'i Jesosy 1 Samuel 17:46 anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako ary amela ianao anapaka ny lohanao omeko ny voro manidina sy ny bibidia mifaty ny miaramila omeko ny voro manidina sy ny bibidia ny faty ny miaramila ny Filistina anio mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely. Haitsika ny zava-natranga taorinan'io inona tokoa? Ny enjera tokoa Goliata tapaka tokoa ny lohany natsipiny teo Golgota ary nohaniny voro manidina sy ny bibidia ny faty ny miaramila ny Filistina arak'ilay no tenenina. Za mahita fa herinandro tsara ho antsika tsiraray avy. Herinandro tsara isehon'le olona vaovao tsara ao anatin'ny tsiraray avy. Mahita fa tokantrano tsara ny tokantrano manatry eto. Mety hoe misedra tafiotra izy fa tsara. Ny fahatsarana mety hoe takona ny tafiotra. Fa ny fahatsarana tsy maintsy tavavoaka ao anaty tafiotra. Amen. Misy fahatsarana ao anatin'ireo ankonana sy fianakaviana nomen'Andriamanitra anao reo. Amen. Ny mino point faharoa ny olona mino dia miaina toy ny efa. Dia misy toy an'izay. Marka 1:20 ny anaran'i Jesosy koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Tahaka ny olona anankiray izay milalao sary mihetsika acteur. Dia tsy hoe mpanan-karena izy fa le karazana olona lalaovina le personnage anatin'le film olona manan-karena. Dia rehefa mijery le film ianao dia miaina ohatry ny olona mpanan-karena mihitsy izy na ny fihetsiny na ny fiteniny na ny endrika ny ehony fanapa-kevitra tonga dia fantatrao hoe io ny mpanan-karena anatin'le film. Hitany amin'ny zavatra iainany sy asehon'le izy. Tahak'izay sarisary ambaran'Andriamanitra amintsika izay ny tokony iainantsika ny finoana. Zay mijery an'io acteur io dia mihevitra fa tena zay tokoa izy. Ary zay mahatonga ny mpijery film matetika mankahala an'le acteur le mizouer an'le méchant foana. Nefa asa le izy. Asa le izy. Fa ny zavatra nisy aloha nisy rangahy anankiray zay ny rôle nataony nandritra ny 5 amby 20 taona dia
mpanan-karena masika dia nampalelo ny efa rany a lasa masika fa izy moa tsy nanan-karena lany'le fahasiahana le arena zany hoe à force ny jouer an'le rôle le personnage izy a dia lasa ny dominer ny personnalitéany a le personnage a ny joueny finono zany fa lasa niasa tany amina zavatra tsy izy zay mijery an'io acteur io dia mihevitra fa tena zay izy no le fiainana asehony nefa mety tsy zay mihitsy ny fiainany ny olona teo hositrana zay am'izay le pratika ny olona teo hositrana rehefa avivavahana izy ka nomena azy ny révélation fa Jesosy nikapohana mba hanasitranana azy dia mila miaina ampinoana n'le fanasitranana izy miaina ohatry ny olona sitrana tsy miresaka eto hoe miandry an'le fanasitranana ore mazava fa misafidy ao anatin'ny fisaintsainana aka ny toe-tsain'ny olona efa sitrana zany hoe ao anatin'le fomba fandraisanao an'le teny a misy zavatra tian'Andriamanitra iainanao marary ny tokantranonao sekoly tokantrano mantsy androany marary ny tokantranonao tianao sitrana ny tokantranonao ny aina ao anatin'io tokantrano io tahaka ny efa tokantrano sitrana io tokantrano io satria ny fomba fiatrehanao ny vady aman-janako mihitsy tsy tokony hanina image ianao ahitan'le vady aman-janaka ho toy ny olona marary lava foana nefa ianao mivavaka mba ho sitrana izy nefa ny ao an-tsainao mahita an'zareo marary zareo ohatrany hoe mivavaka ireo tompo sitrano izy dia mantany Andriamanitra fa ao nahitanao azy marary izy dia zay zany finoana ao anatinao enao mahita azy marary mangataka azy mba ho sitrana fa tsy mety mahita azy sitrana mazava ve zany raha ataontsika hoe mety hoe voafatotra indray ny ray amin'le mpivady ohatra mety hoe misotro toka be dia rehefa avy mivavaka ianao dia tian'Andriamanitra ianao hampiasa finoana ny fampiasanao finoana dia ny fanokafanao masonao ahitan'le olona anankiray mety le vady mety ho zanaka mety mpiraitam-po mety ray aman-dreny a ahitan'io olona io eo amin'le toerana irianao mba hisy azy zany hoe mino ianao fa ho afaka izy ao a ary miaina ianao tahaka ny efa afaka izy zany hoe tsy misy teny ntsony zany a mety hoe mampisaringotra indray ny lasan'le olona tamin'izy mbola voafatotra ohatra fotsiny hoe rehefa manatrika fanasana ohatra dia tsisy teny ntsony avy aty amintsika hoe tandremo misotro eo a nefa le olona tokony efa inonao fa efa tsisy sorontsony izy tsy haiko raha azonareo ve zany raha eo en position le olona mbola voafatotra Jesosy ao amin'ny teniny afaka manafaka ary tena manafaka tokoa fa io olona voafatotra io tokony miaina tahaka ny olona efa afaka tena akaikinao zany le finoana anie hoe ny finoana hoe a tsy hoe mitranga le izy vao misy hoe drandray adinitsika fa endriky ny tsy finoana ny fiandrasana zavatra mitranga vao mino hoe zay le izy ny finoana vao mandray an'Andriamanitra miteny ianao dia manaiky ianao fa zay ny marina ary zay ny misy raha miteny aminao zao Jesosy hoe raha ny zanaka no anafaka dia maninona ho afaka tokoa dia apetrao amin'le zanaka manafaka dia Jesosy zany a io ka eo amin'ny tokantrano io dia mino fa efa voarainy le izy ary efa mivaly ary efa zay tsy eo ampiandrasana ianao tsy eo ampiandrasana ianao fa efa zay mazava ve zany dia ahoana pasteur fa le zanaka ohatra maditra miaina ampinoana ina le finoana efa endry izy dikan'izay na ny fomba ifampiresanao aminy a dia miresaka amin'io ankizy io ianao na io zazo io na olon-dehibe io na io blangina be io a ohatry ny olona efa endry aleo hiasa le finoana e amen ny olona teo sitrana dia mila miaina ampinoana io fanasitranana io miaina ohatry ny olona sitrana Maria netona kosa fa tsy hoe mijoro vavolombelona fa sitrana izy tsy mbola fijorona vavolombelona io ilaina fa ianao miaina ampinoana rereo amin'izay toerana misy ianao aloha azontsika ve fa tsy hoe voninahitra Andriamanitra zany fa za zany ankohaka be taloha dia nanomboka dia tsy nikohaka tsony dia fotoa tsara aloha finoana dia mijoro vavolombelona avy eo azonao hoe azontsika ve
satria Andriamanitra marina. Iaino le izy a? Amen. Iaino, iainana. Mpanjaka faharoa toko faefatra ny fahenina amby roapolo. Zavatra nitranga teto a. Nisy vehivavy a Sonemita, mpanan-karena, tia mpanompon'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra. Rehefa mandalo hoe lisam-paminany dia misaina foana izy ny azoko atao. Dia mikarakara, mampiatrano, mampisakafo. Tena hoe mandray anjara eo amin'izay vitany izy a, ho amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fikarakarany a mpanompon'Andriamanitra. Zavatra nitranga, ny vavaka Elisa mba hahazo valim-pity io vehivavy io. Ary ny valim-pity nangatany Elisa hoana avy amin'Andriamanitra dia ny mba hahazahoany taranaka, satria na dia niaina ato anaty fahafenoana sy fahavokarana azy, resaka hoe fananana sy prospérité matérielle ireo tokantrano ireo a, dia tsy nana-taranaka izy. Dia nomen'Andriamanitra le zazalahy. Zavatra nitranga nefa, rehefa le bebe kely le zazalahy dia maty. Rehefa maty io zaza io a, dia ny réaction le vehivavy voalohany dia hoe aleo hitady an'Andriamanitra, ary ny représentant an'Andriamanitra tamin'izany a dia le mpanompon'Andriamanitra. Ao a, amin'izao ianao a, rehefa hitady an'Andriamanitra tonga dia miantso an' Jesosy. Afaka manantona pasteur ianao zany tsy maninona, fa Jesosy aloha ny priorité anatin'ny fonao satria efa nasehon'Andriamanitra le modely tsara amin'ny alalan'ny zanany tonga nofo. Eto amin'izay le conversation samborintsika. Ahitantsika le hoe ohatrany ahoana le finoana naran'i Jesosy. Masina ianao miazakazay hitsena azy ka ataovy amin'ny hoe ozy izy Elisa tamin'ny Gehazy. Anontanio izy fa iny izy tonga avy any iny. Anontanio izy hoe tsara ihany ve ianao? Tsara ihany ve ny vadinao? Tsara ihany ve ny zazalahy? Dia hoy le vehivavy, tsara ihany. Nefa vao eo izy a, no mitrotro ny zanany lahy miala ina, ary afaka ny ainy, mangatsika amin'ny vatany, tsy mamaly intsony, tsy miresaka intsony, tsy namana intsony. Fa ny réaction ty vehivavy ty mahafinaritra be, ny ainy izy tonga teo amin'ilay mpanompon'Andriamanitra, ohatry ny mbola velona tsara daholo ny vady aman-janany. Tsara izy ka. Avy eo zay vao hitany Elisa hoe faiza le zazalahy. Nantany Elisa mpaminany, matoa manontany izy dia tsy hita meloa, na ihany koa tsy nampahitan'Andriamanitra azy meloa, zany hoe Andriamanitra mihitsy ny te hahita ny fiasan'ny finoany ty vehivavy ty. Afaka to dia naminany Elisa hoe raha vehivavy ho fafana ny ranomasonao rehetra. Ary zay latsaka teo mivovoka dia ho atsangana. Tonga dia mpaminany. Tonga avy any Elisa, ça va? Ça va ianao? Ça va. Ça va vadinao? Ça va be. Ça va zanakao? Hay tsisy ohatr' izany. Zay ny le hoe salama hvkl le. Mazava amin'izay. Ahoana vaovao rahalahy? Salama e. Dia misy teo ankilisy salama be. Ko dia efa kopy anao kody le izy. Fa tsy hainao ndray misisika hoe marary. Tena marary. Le olona efa tsy te hiteny amin'le izy dia ianao mbola misisika amin'le. Dia misy fotoana moa zay ao an-trano dia manontany mihitsy le zanako io. Salama ve sa salama hvkl? Satria finoana le resahana, tsy mahazo miteny zavatra negativa mihitsy. Nareo nga mbola miteny zavatra negativa foana mandrakandreo ve? Kony. Alao mba miaraka e. Amen. Tena akaikinao aza miteniteny foana hoe iaino meloa e a, zay efa nentinao mambavaka hoe. Valy teny ty vehivavy mpitondra teny ty avy niatrika nahafatesany zanany lahy, tsara ozy izy, ça va. Ary tsy hitany tany amin'ny tareny hoe ça va. Fa tena tonga dia niainany toy ny mbola velona. Mahita restauration andro amin'ny maraina. Mahita fa misy olona mitanondrika be zay a, menatra be zao manatrika eto takizay tsy nitanondrika. Satria ke tsy finoana ke zany le fitanondriana. Tsy mahazo mitanondrika, mahazo mitanondrika ianao, ray segondra dia mitrakaingana. Afaka mifonao, vita zay. Raha mitomany koa 2-3 gouttes eo, zay farafabeny. Dia mitraka, satria olona mifinoana ianao. Miaina ny zavatra nangatahanao, sura fantatrao fa efa nomen'Andriamanitra sy efa eny an-dalana ary efa mpikarakarana anao Andriamanitra. Zay le finoana. Ka na fomba fampiresantsika zany dia hiteny hoe ahoana vao rahalahy? Miandry ny tompo. Le paozin'ny tarehinao tsy paozin'olona miandry ny tompo.
satria ny olona miandro ny tompo zany a efa mahafantatra fa efa tanteraka le izy a efa okely izy a efa vita le izy a efa voaray le dossier a efa mikarakara Andriamanitra ny fotoana manana fotoana mamety Andriamanitra fa ny anjaranao mamoaka an'le toetra tsara eo ampiandrasana an'le fotoana mamety. Le fotoana mamety eny tena marina provoke an'le toetra tsara. Ka raha eo ianao miandry an'le fotoana amina toetra ratsy a dia maty ampoka be satria tsy tranga mihitsy le fotoana tsara raha vao toetra ratsy. Iaino le izy tonga dia miaina le izy ampinoana. Amen. I Abrahama Sara tao anaty famombana dia nasain'Andriamanitra ny aina toy ny tokantrano mahavokatra. Taizana hitako an'izay ozy amin'ny Genesis 15 zareo lanitra isan-kintana ohatra ny taranakao tsy atonona minibus ireo reo mbola mihoatra minibus ireo ry Abrahama taitry Abrahama nisokatry Abrahama. Wow, tsy ho seul ihany zany fa ho avy ny zaza. Toy Andriamanitra ho avy ny zaza ary Isaka ny anarany. Tonga dia Andriamanitra zany manampy anao hiainam-pinoana. Vao miditra avy miandry io ndriany zany Abrahama dia tonga ohatrany tonga dia miantso ny Sara. Sara, tomany Isaka fa ampinonoy. Nefa tsisy za zao mbola vao berso tsisy ninona. Miaina ampinoana. Fa tsy isaka mijery le berso dia mahavarina fa dia samy mpiara-manompo eto rianina tena tera-bitro tsy ateo masony zareo fa tsy haiko azontsika ve le any anaty zany e. Ho avy any Andriamanitra mangy anao eny fanahy fotoana mietseritra ampizay neny ho avy Andriamanitra ane amin'le fotoana hitany hoe efa lehibehibe tsika miandry zavikely ho avy ane Andriamanitra tsy zavikely no avy eo ange. Andriamanitra mifahagagana izy manao zay tiany izy fa ianao koa afaka miresaka aminy. Misaotra pastera. Mbola tsisy ninona le berceau dia efa miresaka zareo mitomany Isaka nefa tsisy mitomany hoe fa alika alika eo ambadika ao no hitanao na zavatra mitranga ary azy raisina mpinoa zavatra pozitif tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Rehefa tsara ianao dia mahay mandray zavatra tsara ny zavatra mitranga rehetra. Dia ny olona mahita fa inona ary nimezan'izy mivady sao dia efa laza mipitsoka alika maneniko mijery hoe aza Isaka ariva raha vao maneno alika dia rehefa meme foana izy mivady tena eto ambavaka ny Abrahama Sara teo ela loatra angamba le tsy nazy tara eny zany tokoa ngamba dia eo dia miteny zay tiany eo ny olona fa ianao miaina le zavatra ny fanarahanao amin'Andriamanitra sy renao fa efa voarainao avy tamin'Andriamanitra iaino fotsiny ao ilay izy dia samy miala e. Amen. Tena kaikinao mizavatra mila iainanao hoe rehtsika omaly ny zavatra nampianarin'ny pasteur ny changement tsy ao ambadiky ny écoute prolongée na prêche. Tsy tonga etinao dia miaino foana miainao tena reto sofoka reto pasteur efa tena parabole efa dia enjana aby miaino tsy ao ambadiky ny fiainoana fa ao ambadiky ny fanapa-kevitra iova. Ka possible zany mety ity olona ty voninahitra izy dia arabaitsika bebe ihany na i dadabe ihany izy dia maharitra tao amin'ity fiangonana ty fa raha tsy miova dadabe sy bebe eo foana. Tsisy ifandraisa mihitsy efa amatona tsy amatona lisa le fiovana andro amin'ny maraina miova ndotsika iova. Amen. Karaha miteny zao Andriamanitra hoe ianao ane olona fahalemem-panahy miaina ohatry ny olona efa malemy fanahy. Amen. Ianao io tsy be fahamaliana dia miaina ohatry ny olona tsy be fahamaliana. Amen. Ny olona mino dia manana fieritreretana madio. Misy ifandraisana tamin'ile teo ihany le izy ny olona mino dia manana fieritreretana madio mahavita misaina zavatra pozitif amin'ny fotoana rehetra. Timoty 2:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Déclencher ny mystère ny finoana izay tsisy mahafantatra rehefa madio ny eritreritrao. Inona ny mystère ny finoana? Mystère ny finoana dia nentenen'i Jesosy hoe tonga avy aminao arak'izay inonao. Aiza koa ve dia inona fotsiny ve dia mitranga aza mba miandry manava any an-danitra. Misy manava any an-danitra ka hoana tsy mba hiandry zany tsika. Miracle ho atsy misy miracle ko. Aza aminao fiteny zao tontolo zao. Misy zany. Manana fieritreretana madio
mba ahafahan'le zava-miafina napetraka Andriamanitra ambadik'le finoana takiny mba hanananao ivoaka hamoaka ny zavatra irianao. Ninona irianao dia afaka inonao ary afaka noazonao. Ohatrany ahoana leo madio fieritreretana. Zany olona madio fieritreretana zany dia tsy aingana amin'ny saina zavatra negatif. Exemple omeko foana hoe rehefa misy accident dia matetika fanontaniany olona dia hoe firy no velona. Fieritreretana madio zao zay. Azontsika hoe tsy hoe sanatria tsy miraharaha an'izay mety hoe namoiny ainy tsy hany ilay izy fa any amin'ilay fomba fisaina hiatrehanao mihitsiny. Plutôt zany ianao tokony karazan'olona mora mahita ny lafintsarany. Zay mahatonga ny ao tokantrano io ho an'izay efa mpivady vétéran décoréna arabaina amin'ity maraina ity dia vao hiditra any amin'ny tokantrano. Vao niditra. Terran. Fa tsy vao terran, vétéran. Dia zao rehefa mandeha ny fotoana dia ohatrany lasa te hisarika zany ny devoly ahita lafiratsy. Nefa le lafiratsy io ainao no nandevitra azy fony izy mbola tsy tao atokantranonao. Rehefa miresaka hoe tamin'ny mbola bandibandy zany dia tena iny ankizy iny zay raha vao mampiasa terme hafa dia ohatrany hoe tena taiza mihitsy io pasteur io noho ny tsiponina fa iny ankizy iny ohatrohatrao zao dia miteny le namanao zany izy ary bangako ka iny bangabangy mihitsy ny mahatsara tare. Ainao atao ny zavatra rehetra miaraka amin'Andriamanitra. Ainao mihitsy ny manarina an'le défaut satria mbola pura be le fieritreretana madio. Izy iny eny ty tena manao plakazy volo foana isak'alina tsy maninona zany. Sako anao plakazy miaraka aminy. Dia iny amin'izay atsofoko ny devoly amin'izay programany manomboka tsy mahita fa tsy côté négatif amin'izay no. Zay ny ilana vavaka. Zay ny ilana fiombonana amin' Jesosy. Eny fa na dia ny fiaraha-manompo anatina ministera anankiray azy amin'ilay vao mafana iny tsy hitanao hoe ianany adala tsy olona an'izany Kristiny Banjiniko. Mandeha amin'izay fotoana fa nanina ny ohatrany mangatsitsika ka ianona ngatsy Kristiny indray mba Banjinina. Mazava e? Tena hoe kekelao mila mana fieritreretana madio antsika. Reseo io saina ratsy io e. Reseo io saina ratsy kely io e. Titos toko voalohany 10:12 amin'aran'i Jesosy. Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio. Fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona fa voaloto na ny saina na ny fieritreretana. Vangongo ny zordira. Ohatrany ahoana ny toe-tsain'ny olona. Tena ianona tsy miasa, ianona tsy raha. Madio ny zordira tsisy miteny. Mba miteneny ianao hoe misaotra amin'ny mpanadio. Ohatrany hoe mafy be amin'ny gasy ny teny an'izany. Mafy be amin'ny gasy ny teny hoe misaotra anao fa nanadio zordira na hoe tiako ianao. Zany tsy vita malagasy ny hoe tiako ianao. Rehefa tonga dia karakaraiko ianao. Maninona dia ny hoe tiako ianao e. Fa dia manjanaka resaka za fa tsy hoe ny olona rehetra. Tsy hoe mahainao an'izay dia ny ampiasana dia tiako ianao. Tiako ianao. Tiako ianao. Amin'ny olona madio maninona ozy izy? Mahay mijery zavatra madio. Mahay mijery le bon côté lafitsarany. Fantatrao misy lafitsarany azonao isaoran'Andriamanitra foana io fiainanao androany io zao. Ianao tonga eto zao miaraka amin'ny problema amin'ny taonina mihitsy tena eto mbavaka pasteur feno mona ny tarehako. Problema be zany. Afaka miasa foana Andriamanitra na feno mona ary ny tarehanao. Azonareo ve tika tena ohatrany hoe kipitsona eto zao misy miteny inako ny problema na feno mona ary rehefa misy vola. Ka ianao hoe tsy any amin'ilay monitsy no problemanao fa eto mbola misy olona zay ny vavaka ataony zay dia tsy fanomezantsy fa samy mitondra mivesatra. Samy mitondra ny azy. Fa mino miaina tahaka ny olona efa tsisy mony sa tsisy demony. Miaina. Amen. Manana fieritreretana madio. Mazava eto fa mifandray tanteraka amin'ny toe-pahadiovan'ny olona anankiray ny zavatra eritreretiny. Ny olona rehefa miaina pureté dia madio azy ny zavatra saintsaina, madio azy ny zavatra eritreretiny. Zay no mahatonga antsika mila mitandrina tsara, manaiky ho tary amin'ny fanamasina, iaina fiainam-pahamasinana. Fa maninona ny fanan'Andriamanitra tonga ao anatinao tao aoriana mpaka no nomena an'ilay anarana maneho ny toetrany hoe fanahy masina.
satria rehefa tonga ao anatinao izy dia manamasina anao ho an'Andriamanitra fa manampy anao hiaina fiainam-pahamasinana amin'izay ao aorianan'izay fanokan'Andriamanitra anao ho tonga fananany a feno. Ny olona miaina fiainam-pahamasinana zany dia mora mino atonga ezabe zany ny fitandremanao fiainam-pahadiovana isan'andro io satria manino miatraika any amin'ny finoanao io. Ary raha vao matanjaka tsara ny finoanao a tsy ory fahagagana amin'izay ianao ao anatin'izay. Amen. Tena akaikinao a manana fiainam-pahadiovana hoe ny olona miaina fiainam-pahadiovana hoe a mora madio eritreritra hoe. Amen. Timoty 2:7 aminaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra ho Paoly zay misaotra an'Andriamanitra zay topoiko araka ny nataony razako ny fiatretana madio fa tsy manam-pitsarana koa no fahatsiarovako anao ny fivavahako andro aman'alina. Nijoro volombelona Paoly fa na dia teo ampanenjehana ny kristianina ry izy dia nanompo tamin'ny fiatretana madio. Mizavatra tsara zany fa mizavatra tsy ampy zany. Ny fiatretana madio dia fitehirizana finoana. Na nitahiry finoana zany Paoly fa ny problema fotsiny a nitahiry finoana diso izy. Tsy haiko azonareo ve zany? Samy hafa ny finoana marina sy ny fitehirizana finoana. Misy olona zany ohatry ny Paoly madio saina fa diso finoana. Satria rehefa niatrika an' Jesosy izy dia tsy nanana révélation izy hoe io Jesosy enjehany io anie Jehovah tonga nofo hoe. Le tompony amin'ny fiatretana madio hatramin'ny fahakeliny a io naka ny endriky nofo ary tena tonga olombelona io aka ny toeran'ny olona sy amonjo ny olona eo amin'ny fahotana. Tsy ampy an'izay révélation zay Paoly fa Paoly nijoro volombelona madio saina izy. Zany hoe ny antony namonoany an'i Stefana zany a dia fahadiova-peritreretana fa diso ny conviction tao anatiny. Misy olona zany mandehandeha any a manana saina madio be voatahiry ny finoany a fa le finotehirizy mihitsy ny diso. Ohatra miteny amin'ilay olona zany hoe ty hena anaty sase ty a tehirizo anaty vata anaty frigo, anaty congélateur. Hena anaty sase. Gaga ianao avy eo afaka 3 volana nijerevana sase kely nampidirina fa le hena ny esoriny. Zany hoe mahay mitahiry izy fa manino le zavatra diso no nitehiriziny. Zay nahazo amin'ny Paoly fa rectifier Jesosy le izy. Ozy Jesosy fa manenao manenjika. Hitanao amin'izay le fanontaniana tsotra be an'i Paoly fa izy ianao izy fizy ianao zany mbola sy nanenjika anao zany. Tamin'izay le saina madio mbola sy nanenjika anao a. Dia ozy izy Jesosy zaho izy nenjeha anao satria reny kristiany reny anie avy amiko e. Fa hoe tonga dia jamba. Mba ahafahan'Andriamanitra manavao ny fijeriny sy ny fomba fiatrehany fiainana. Nanompo an' Jehovah tamin'ny fiatretana madio Paoly tamin'ny finoana zany. Nanam-pinoany Paoly fa ny problema tsy naharaka le révélation izy hoe efa niseho tonga nofo tamina personne tao amin'ny personne an' Jesosy Andriamanitra. Nanana finoana voatahiry izy fa le finoana voatahiry finoana diso. Azontsika ve zany? Ianao omena le finoana marina dia Jesosy. Ary asain'Andriamanitra hoe mitahiry an'izay finoana marina izay amin'ny alalan'ny fanekenao misafidy misaina zavatra tsara. Iza hoe mpiara-manompo io fa rehefa tonga izy tsy mba miaraba mihitsy. Tsy fantatra hoe iza le mpiara-manompo. Mety tsy mahita lavitra izy. Zany zao androany zao vampahafantarinao tsy mahita lavitra izy fa miaina mpinoana izy toy ny olona mahita lavitra satria zany mba handrandrainy ampinoana miara-mivavaka aminao eto. Dia ianao no tafalatsaka amin'tsara ireny ny miavina. Eny ireny koa mitaingina tômôbilina tsara. Tsisy idirana tômôbilina tsara le maso tsy mahita. Fa le fitsarana. Atony izy ao na rahalahy. Dia hitanao ny valiny avy eo. Izy zany omenatra ianao. Tsara tsy marina. Zay le mahatonga antsika tsy avelan'Andriamanitra hitsara. Satria raha hitsara izy dia maninona? Tsara marina. Raha hitsara zany ianao dia mila miditra école de magistrature. Raha hitsara ianao dia mila fantatra hoe eo am-pelatananao daholo ve ny zavatra rehetra ahafahanao mitsara. Manino ny olona iny tsy niarabanao? Fantatra ve ny lalovan'ny olona iny, passéany, blessurany, personnalitéany, parcoursny, ny fiainany, demandeny, désirany. Hainao daholo ve zany? Afaka mitsara ianao avy eo ka. Zany ke mba manazava kely fotsiny fa zay taitaitra. Fantatra daholo zay. Hainao ny adiny isan'andro.
Fantatrao mivavaka ho anao iny olona tenenao fa tsy miaraba anao iny hainao koa ve zay tsara ao amin'izay ary izy samy miatriky ny azy zay mihitsy samy miatriky ny azy rehefa anatin'le fotoam-pitsarana fa hatreo ny hafa ao anatin'ny fotoana mivavaka fa tsy anatin'ny vavaka zay mahatonga tsy mavavabavaka ho an'ny hafa zany natao hivavaka ho an'ny hafa ianao fa tsy natao hitsara ny hafa misy fotoana ianao lasa sao le mpiara-manao be felabe iny e tantarainao dolo am'zay zao nge nitranga tiany nosy eo reto ny tena so fa nisy mivavaka vite zay conversation zay laza ianao mandoaly topo ratsy saina be aneritreritra aike tsy zay mihitsy mamindra ino hitanao ianao ihany manasarotra ny fiarahanao am' Jesosy iaino ampatsorana ampifaliana anaty fiadanana sy fifaliana ny zavatra rehetra vavaka tao amen Timoty voalohany toko voalohany dia 9 ka hatramin'ny 20 minaran Jesosy zao didy zao mekanao Timoty zanako araka ireo faminina atao fahiny aminao reo ambasador mba hoentinao miadimiady tsara ry korala amin'ny tananao ny finoana sy ny fiatretana tsara zay efa nariny sasany ny olona dia mitahiry ny finoana amin'ny fiatretana tsara ary raha vao manary ny fiatretana tsara ianao dia ohatry ny olona vaky sambony amin'ny finoana manatsamby ihany fa vaky eny amboeny ampovoany dia rehefa antanina hoe ao anaty sambo ianao eo anaty sambo blo dikan'izany tsy tonga eny apita tsy tanteraka ilay finoana satria maninona ratsy ilay fiatretana na mandray ny Hymeneus Alexandros izay natolotra ny satana mba ho fahaizana tsy teny ratsy ary mety niteny ratsy zany ry Hymeneus Alexandros loatra tsy andefa sode fa dio manomboka androany ny teny hoe sode re dia angambany na inky hoe angamba dika le sode mantsy fanahina apida atokana le ty volo ty sode marary eny ekizy tonga dia raisiny devolo zay sode zay tianao arary izy jerevana am'izay afaka 3 jours miakatra ny hafanana avoe le vola teneniko anao hoe sode iny dia avadika eo izy sy antsika efa nanao décoté ara-panahy nefa tsy zay fa ara-panahy ianao no niteny ireo atao fa marary fa ty misy vola efa natokana mba fana mitsabo azy zay ny dikany dikan'izay tsy mahazo miteny sode teny akaikinao tsy mahazo miteny sode tsony hoe aloha atao daholo ny concours dia tsy voaray tsy voaray vao manao concours vao tsy manomboka akory ny hoe dia efa miteny sady ny hoe sode tsy ho afaka raha zany io ajany fa tsisy afaka manatitra vola fotsiny any amin'ny isa moa eny amin'le fanaterana vola fanaovana concours aza asiana sode aleo manao metimety vao maraina sao dia tsisy akavady hoe tsisy satria maninona disy le diso aza asiana sode raha izay dia aza asiana angamba andriamanitra angamba hiasa amin'ity tsy hoe ingamba ka tena miasa izy za ty angamba mety ho tafita ihany ray andro any angamba tsy angamba tena tafita nge ianao io e misy toetra fotsiny mety mibloqué dia identifié eo zay dia tsaboy dia mijoroa dia mitsangana zay misy tokantrano miorona ve eto androany maraina mahita tokantrano milamina aminaran Jesosy satria na mikorotanareo dia miaina toy ny efa milamina ianao fa tsy ianao indreo manampitrotraka halleloja ny finoana dia tsy azotsika ampiasaina ny riana zavatra ratsy farany mino dia mijery an Jesosy Hebreo 12:12 mijery an Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy inona nijery antsika eny am Jesosy efa nomeno sy papa Jaona 2:20 tao ariana amin'ny Pasika ozy tamin'ny Tomasy jereo ny tanako inona ary ny hitantsika rehefa mijery ny tanany ka matatra rehefa mijery ny tanantsika dia mahita ny ao ambadika satria maninona goka ny tanany inona tiako heviana nanaiky Jesosy mba hamela trasy sy marika eo amin'ny tanany ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho ampatsiahivona anao amin'ny fotoana rehetra fa raha mitady ho reraka ianao jereo ny tanany fa efa nanaiky izy ho fantsihana teo amin'ny hazo ho anao za pastera tsisy tia jereo ny tanany misy anankiray izay tsy hoe tianao fotsiny izy fa nomeny ny tanany ho fantsihana mba ho pirofo fa raha misy ny tena tianao
dia Jesosy avy any Nazareta. Reto ny zavatra sika raisy anatin'ny fijerevana ny tanany dia avy hatrana aoriana antsika dia metraka tsotra ny dia hivavaka. Voalohany famonjena. Famonjena rerina tonga ny tanany Jesosy goka. Rehefa mijery ny tanany goka ianao dia tokony hatsiaro ny famonjena vitany. Satria mpamonjy izy, ny anara mihitsy ny atao hoe famonjena. Jehovah ny mamonjy ny dikany hoe Jesosy. Isaky ny miantso ny anarany ianao dia misy famonjena vonona eo anoloanao sy ao anatinao. Karaha misy zavatra mitady amparavoravo tanana anao na ampahalavo anao jereo ny tanany dia tsy aivo ampatsiarovo ny ao anatinao rehetra fa efa vita amin'ny famonjena. Tsy olona very zany ianao. Aza miaina ohatry ny olona very. Zay le finoresantsika teo. Aza miaina ohatry ny olona voafatotra. Le fomba fiatrenao journée mihitsy aza miaina ohatry ny olona hoe hay andro azy dia anondrana ndray zany tsy manondrana zany tsony ianao manana ny fanamasina ianao. Olona afaka ianao. Olom-baovao ianao. Jereo ny tanany. Vao mahita ny tanany dia mahatsiaro wow, efa vitaka ny famonjena. Tsy olona very tsony olona mivonjeny mila mitahiry le fiainana mandrakizay nomeny Amen. Faharoa, misy fandresena. Miantoka ny fandresentsika tahaka ny azonana ny tanan'i Mosesy na tonga ny Josoa nandresy ny Amalekita ny tanan'i Jesosy ny fantsihana. Ny Mosesy miaka midina satria reraka arona sy ora. Fa ny Jesosy tsy midina intsony satria ny fantsihana mba au niveau foana ny fandresenao. Dia isaky ny mahatsiaro ianao hoe tena ny fantsihana ny tanan'i Jesosy. Dikan'izay tsy milatsaka zany io fandresenao. Mandresy foana zany maraina, atoandro, hariva, alina, matory, mitsangana, mandendeha. Ianao miady saina io zany mpandresy miady saina. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Ianao mitomano io zany tomano mpandresy. Ny fandresena vitan'i Jesosy tsy azo ny circonstance ho fafana. Fa isika ny lasa ohatrany hoe tsy miconsidere an'ilay izy satria mafy be ilay lalovana androany. Ianao io zany possible mpandresy tapaka. Fa mpandresy. Dikan'izay misy zavatra azo resena. Zay nge tiako tena fa tsy hoe manamafy orina le fahatapahana amin'ilay tsisy an'ilay zavatra zany Fa misy fandresena jereo amin'izay hoe misy fandresena amin'ny fitain'i Jesosy. Afaka hibanjana an'izay ve ianao? Afaka hifantoka amin'izay ve ianao? Afaka hiatrika an'ity journée ity ve ianao? Miaraka amin'izay fandresena izay ampatsiahivin'i Jesosy any amin'ny tanany. Tena kaikinao jereo ny tanany hoe. Fahatelo rehefa mivelatra ohatr'izao ny tanany dia ny dikan'izay dia hoe hvkl-mission. Non so ianao tia câlin io ndana mankany amin'i Jesosy. Amen. Mivelatra mandrakariva ny tanan'i Jesosy fa tsy mba laviny isika, tsy mba laviny izay manantona azy. Na oviana isika ny tafiala eo aminy, na mety ho tafasaraka aminy, jereo ny tanany fa afaka sy vonina ny andray antsika hatrany Jesosy. Niza tsy afaka handray anao tsony raha miverina sy manantona ny tompo ianao Jesosy mbola afaka mandray anao. Ary tsy nafantatra an'io révélation io Jodasy. Rehefa nitoro teny Jesosy eo amin'ny Jaona 6:37 hoe zay manantona tsy mba ho laviko mihitsy, tsy teo Jodasy. Tsy nanaraka rediffusion izy. Dia lasa izy dia tsy nieritreritra izy hoe Jesosy hoe mba handray nefa Jesosy vonina handray azy. Satria ny tanan'i Jesosy miaso fijaliana, ny goka tsara iny fantarao dika ny goka iny rehefa le amiana anao izy dia azo fatorana ny tanany amin'ilay goka anankiroa. Amin'izay tsy mivatsony ny anao sy izy. Tsy mahafatifaty fe zany kina zany mampitanondrika. Hatreo amin'izay ny tokantranonao, hatreo amin'izay ny vadinao, fa miandry anao izy zay. Ho an'izy le tsy eta, hatreo ny zanakao, tezao ireo zazo ireo, hatreo ny ray aman-dreninao, ho an'izay mbola velona, fa tsy hoe makane pasy ny hatrehako nareo izy le velona ny asaiko hatrehanao. Alleluia. Misy zavatra azo atao Retsika efa fampahirezana androany. Misy zavatra azo atao. Tandremo ny zavatra teneninao iaino le izy Amen. Tandremo ny fieritreretanao dia banjiny Jesosy. Manasanao hitsangana mpitiavana ankasitraka ny tompo sy saotra azy. Saotra ray aminaran'i Jesosy nomenao fotoana sarobidy zay andinika andalina sy hianatra ny finoana izay nilazainao fa rehefa hiverina ianao dia te ahita an'izany ao anatin'ny tsiraray avy. Reto ny tokantrano rehetra izay sarobidy eo imasonao, mahasaro-piaro anao entinentina atrehanao mba hiainam-pinoana. Hifonanay tompo ireo endriky ny tsy finoana ny ainanay tsiraray avy. Ny ainako ny ainan'izay rehetra tonga eto ka mahatsapy izany. Mety tamin'ny fomba fiteny, tamin'ny fotom-pisainana, tamin'ny fomba fiatrehana fiainana,
fa marina tokoa fa faly ianao ary ankasitranao raha miaina sy mandeha am-pinoana zay. Tsarovy zay rehetra miatrika ady sy fahasarotana mba hahafahany mandray fepetra mahay mampiasa ny finoana zay nomenao. Aoka izy fitsaboana sy fanasitrana indray vaovao androany a faiza miatrika satria natao anaraka anao zay Jesosy, natao anana sy iombona aminao, natao iaina ny finoana avy amin'ny teninao. Vavak'izay mba isy fananganana indray a, isy fanamboarana, isy fitondrana ny tsiraray avy any amin'ny dingana vaovao, any amin'ny dingana hafakely, any amin'ny dingana mihoatra, satria sarobidy aminay ny tokantrano zay nomenao. Tsarovy zay rehetra mety mbola tsy manana tokantrano fa manana programa ho azy ireo ianao a, aoka izy ireo anapaharetana, anampahatokiana anatin'ny fampiasana finoana mba tsy ho diso lalana, mba tsy ho diso fomba famindra amin'ny fidirana amin'izao tokantrano zao. Ho an'izay vao niditra ianao ianao hitahiry, ho an'izay efa ao anatiny tompo ianao anafana, ampirehitra atonga ny tsiraray avy a hifankahita amin'izay fiadana sy fahasambarana zay avy amin'izay nataonao a, avy amin'izay nomenao, satria efa nitenenao androany fa afaka iaina am-pinoana ny mpianakavy. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Tiaka mafy tsika ho an'i Jesosy a, mahazo toerana vetivety anao fanaritsika dia tsofina rano ianao a, dia mamarantsika ny fotoana. Fivoriantsika manaraka somary ivy zao a, izay mitrampokin'olona, sabotsy communion sainte seine amin'ny latsinainy a, sekoly taka izany talata sy ny larobia amin'ny heriny ito izao a, atao visany mangetaheta foana ianao, amen. Asy hetaheta foana ny anatinao any, rehefa misy teneny dia misy finoana. Nareo ve tsy mareo marika hoe mahazo aina be finoana rehefa avy mandre tenin'Andriamanitra, satria source ny finoana teny. Dia tsy eto ihany a, mamaky baiboly tonga ny trano mamerena, mandraisa naoty, i naoty iny a avy ireny rariva, menara mandray naoty, rehefa mandray naoty a dia any amin'ny farana sy résumé, inona ny mety hoe 3 points na 4 points principaux tanatin'ilay resahana androany, ireny averimberina etao anaty vavaka tompo, za ty kely miteniteny foana, tsy tokony hiteniteny foana ke za zany, ary za ke tena aingana be dia misaina zavatra negatif, ary za tsy miaina ny zavatra everiko fa inoko. Azonareo amin'izay ilay izy, rectifieo dia hoeteo natren'Andriamanitra, andolio tompo hoetiko ambavaka za. Reto ny zavaratsapaka tamin'ilay fampahaizana toroteny napetraka teny ambavan'ny mpanompon'Andriamanitra teo a, tena te hiaina an'izany a, tsy te ho diso an'ilay finoana izay asainao a, hiainako. Amen. Programantsika raha sitrapony tompo a, misy ralia tsirabe a amin'iny a me. Zany hoe atsatsatsatsaky ny vola me iny a, misy atsirabe, dia amin'ny farana vola me a, misy fianaratsoa, ary any amin'ny voalondohan'ny volana jiona dia misy a ralia excursion lundi de Pentecôte. Alléluia. Dia efa nitenenina zay ianao a, manamboatra programme stony ianao a, dia teneny zay olona mety metrety invité anao amin'ireo fotoandreo hoe tsy afaka hoe amin'ireo, fa raha mbola azo atao moa zany, raha tsy hoe mariage lundi de Pentecôte. Tsy maninona samy mba manao zay tiany eny, amen. Fa mba efa heninao zay dia mba azo atao an'izay le anao fa manjary tsy afaka makany zay zany a, satria excursion amin'io. Alléluia. Dia voatatsika, ataontsika hitsangana indray tsodrano a, tononona aminaran'i Jesosy Kristy tompo a, ny finoan'Andriamanitra mahazo aina ao anatinao, ahafahanao mijoro a, ampitiavana ino ny zavatra rehetra. Mahita fa manomboka androany maraina dia atsiaro ianao ny zavatra efa nolazain'Andriamanitra, ary miverina ao anatinao ny finoana tafatoetra fa mbola hain'Andriamanitra atao zany. Mahita ny tokantrano izay manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a, miaina mpinoana tsara daholo ny mpianakavy rehetra. Mahita ny fifampiresahan'ny mpivady, ny fifampiresahan'ny mpianaka, fifampiresahan'ny mpiray-tam-po, resaka mpinoana tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a. Mahita fandresena, manonona fandresena, manonona ireo karazana fahagagana avy amin'ny tompo a, satria misy olona manaiky eto a, amoaka toetra tsara mba ahafahany maneho an'ilay finoana tsara. Tsy oro fahagagana ianao amin'ity semaine ity amin'ny anaran'i Jesosy. Mijoro manomeza voninahitra an'Andriamanitra, reseo io fakapanahy io, omeo voninahitra ny tompo amin'ny fitondratenanao, fa rehefa madio ny fitondratenanao, madio azy ny sainao, voatahiry ny finoanao a, tafavoaka ianao. Io ady io a, ho avoaka an'Andriamanitra ny fandresena ianao. Io zavatra ohatry ny sarotsarotra io a, ho amorain'Andriamanitra eo. Io zavatra ohatry ny mampiady sainanao io, hanokatra lalin'Andriamanitra fa miaina sady ampifaliana fotsiny fiarahanao amin'Andriamanitra, izay mamoaka anao anatin'ny fahasarotana rehetra. Azadino fa izy ny namoaka Mosesy tao amin'ny ranomasina mena, izy ny namoaka ny Daniel tao andavaky ny liona, izy namoaka ny Sadraka telo mirahalahy tao amin'ny laforony rehetrafo, izy koa ny amoaka anao ao anatin'io zavatra mety zakanao androany io, fa zakanao io a, sady mivoaka ao ianao a, no tsy miala amin'i Jesosy ianao. Tonoana aminaran'i Jesosy ny fanasitrana sy ny fahasalamana, ny fahatanjahany toe-panahy, ny fiainam-bavaka,
mahita tokantrano mamaky baiboly manomboka andro amin'ny maraina, sakaizany baiboly, mpankatoa tenin'Andriamanitra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao, fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo.